fiverinandroany zany dia ao anatin'ireo hetsika maro samihafa mifanaraka amin'le feonambe ny francophonie atao Madagasikara zany dia misy ny hetsika économique, misy ny hetsika sosialy. Androany ndray zany dia mijery an'le ahoana ny fomba ahafahana tena manatanteraka ny fahafahan'ny vehivavy zany manana ny autonomia eo amin'ny lafiny ara-toe-karena mba ahafahany tena milamina sy miatrika ny fiainan'ilay manontolo ary ny fiainany reo fianakaviana zany. Izay ny zavatra horesahana eto androany tena zava-dehibe izy io satria natao resaka foana hatramin'izay ary tamin'ity indray mandeha ity zany dia zareo amin'le ONU Femmes zany amin'ny firenena mikambana mikasika ny vehivavy no nandray andraikitra amin'le hoe au panel zany no nanatanteraka an'izy tsy matetika zareo manao ny zavatra io fa tamin'ity zany dia tena nomena lanja zany vehivavy eto Madagasikara reverina hoe misy hevitra irabe azo tsoahana ary azo tanterahana zany ny zavatra avoaka amin'ny ladinika rehetra natao sy atao androany. Io moa zany le atriasa zany dia mbola mitohy zany rehefa avy eo fa ny tena zava-dehibe dia hoe hita hoe maivan-danja zany ny vehivavy amin'ny ankapobeny maneran'izao tontolo izao indrindra aty amin'ny tany afrikana zany aty amin'ny tany mbola somary sahirana satria na ny lafin'ny fidirana miasa dia tsy mitovy ny vokatra eo amin'ny resaka karama sy ny fiainana amin'ny ankapobeny dia ny lehilahy foana zany manana lanja bebe koa na eo amin'ny resaka fitantanana zany amin'ny ankapobeny dia ny lehilahy zany no tena mitazona ny sehatra zany fa le vehivavy tsy natao resaka loatra. Ka itsika zany androany dia efa mijery an'izay lalana izay zany ka mivodikevitra eo zany dia anaovantsika boky fotsy livre blanc mba hoentintsika hanatsarana zany le fiainana hoentina any amin'ny sehatra maro samihafa mba hanatsarana zany izay lafin-kevitra izay hoe mba hahafahan'ny vehivavy manana ny anjara toerany bebe koa zany tsy miditra ary manatanteraka asa mba hoe tena hoe azo iankinana fa zavatra lazainy teo zavatra mahavariana mihitsy hoe raha ohatra ka ampitoviana ny lehilahy sy ny vehivavy dia mitombo tena afoloeny zany ny toe-karena misy manerana zao tontolo zao tena zava-dehibe zany zay zavatra zay ary inona fa mety ho tanteraka satria izy keo nge efa tamin'ny andro Victor Hugo zany efa nitaky an'le fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy efa tamin'ny efa 300 taona lasa zany efa nitakiana zany zavatra zay hatramin'izao mbola miady an'izay foana ka amin'ity zany dia ho tanteraka kanisy moa zany eto amintsika natao dia tsika miara-miezaka za dia miantso ny vehivavy ary manentana ny lehilahy mba ampatsiahany zay zavatra zay foana satria mifampatsiahivana amin'ny resaka zany amin'ny serasera ny ahafahantsika hanao manamafy